Taranaka est une émission éducative et aussi sur la santé et le bien-être des enfants depuis la naissance jusqu'à l'adolescence. L'émission est divisée en 3 parties. Ramnao témoigne du vécu des parents et des enfants sur les problèmes du quotidien, suivi de l'intervention du spécialiste, le Dr Arson, neuropsychiatre et psychothérapeute, sur le thème du jour. Unwa Dukter donne la parole aux téléspectateurs qui ont des questions personnelles à poser au neuropsychiatre. Thème du jour, être parent. J'ai été mariée et maintenant je suis veuve. J'ai 4 enfants. Être parent, c'est s'acquitter d'un devoir, c'est être fort et savoir prendre des décisions. C'est aussi une manière d'éduquer pour que les enfants suivent le droit chemin. J'ai 2 enfants. En tant que parent, j'ai une grande responsabilité envers mes enfants. C'est un devoir de veiller sur eux jusqu'à leur maturité. Petits, il faut assurer leur croissance et leur développement mental. Et il faut que les parents se mettent d'accord sur l'éducation qu'on va leur donner. Nous sommes avec le Dr Arson, neuropsychiatre et psychothérapeute au CDNM Ambatbe. Selon vous, docteur, que veut dire être parent? Ny atao hoe ray aman-dreny zany dia olon-droa mifankatia, miaraka miombonantoka, hanana taranaka, ikolokolo sy anabe, ahatonga azy ireo mba olom-banona. Ny zava-dehibe tokony asongadina raha vao miresaka ray aman-dreny dia ny andraikitra sy ny adidy lehibe mipetraka amin'izy ireo. Na eo amin'ny lafin'ny fampitany zany izay ilay atao hoe transmission. Azo lazaina koa hoe fanomezana sy fampizarana. Io zany dia eo amin'ny lafin'ny maha-olona, eo amin'ny fomba mampanao, eo amin'ny resaka kolotsaina, eo amin'ny finoana, ho an'ireo izay manana finoana manokana, eo amin'ny votoatim-piainana, io ilay atao hoe mahizy azy zany na amin'ny teny vahiny hoe valeur. Ireo zavatra ireo manko no mahatonga ilay fitenenana hoe faramandimby na solofo sy dimby, izay toy ny roy mampitohy ny taranaka mifanesy. Ary eo indrindra no voazavan'ny haitenina no abolana malagasy nentim-paharazana hoe raha ny azo ny vaniko lakana, ny tany nandriny no tsara. Raha fitinina zany ny atao hoe ray aman-dreny dia toy ny fitaratra ho an'ny zaza sy ny taranaka. Vous avez dit qu'être parent, c'est être de vrais partenaires. Vous voulez dire qu'il faut gérer la famille comme une entreprise si on veut que les enfants soient des adultes épanouis? Marina mihitsy ny teninao satria mety mahagaga ihany izay fitenenana hoe miara-miombona antoko izay. Iarahantsika malala nefa fa ilay olona anankiroa mifankatia ireo dia tsy maintsy manana tanjona. Izany hoe misy lalana tsy maintsy izorana zany, tsy maintsy kendrendry zareo ale ka ifanarahan'izy roa io lalana izay ale io, fa tsy maintsy iarahana toy ny orinasa mihitsy satria azo ataontsika amin'ny teny vahiny hoe projet io fitaizana zaza sy fahatongavana amin'ny fahanalebiazana zaza izay. Faut-il que les 2 parents soient là pour réussir l'éducation d'un enfant? Raha ny tokony ho izy zany raha eo amin'ny ara-natiora, matoa misy izay reny sy ray izay dia misy antony lehibe mifameno. Mifameno satria samy mitondra ny fitiavany aloha voalohany indrindra, samy mitondra ny traikefany ary samy mitondra izay fahaizany mitondra an'ilay zaza. Mifameno tsara zany ireo ary olon'ireo dia mifanaraka mba hatongavana amin'izay fananana zaza izay. Quelles seraient les conséquences d'une séparation ou de l'absence du père ou de la mère sur les enfants qui grandissent loin d'eux? Ny zaza iray zany raha voateraka dia mifantoka bebe kokoa eo amin'ny olona anankiray ny sainy sy ny fitiavany, ka io matetika dia ny reny.
raha ohatra kosa ka ray le izy arakaraka le fanatonan'le ray sy le fifandraisany amin'le zanany no apisy an'izay le fifamatorana eo amin'izy mianak'izay. Zay zava-dehibe mihitsy eo amin'ny fiainana satria misy fiatraikany mihitsy any aorinany na dia efa manambady eny aza rehefa mananjanaka io olona io any aorinany, satria ny olona zay tsy nanana an'izay fifamatorana tamin'olona ira izay farafahakeliny dia sarotra aminy koa ny anome an'izay fifamatoran'izay rehefa mananjanaka izy. Est-ce que les enfants sentent quand leurs parents ne s'aiment plus? Est-ce qu'ils peuvent comprendre ce qui se passe sans qu'on ne leur dise? Tsoriko aminao fa ny zaza na dia any amboaka aza dia mahatsapa fa misy zavatra tsy mety eo amin'ny fiarahamoniny ray sy ny reny. Dia misy fiatraikany eo amin'ny fomba fietsiny ao anatin'ny kibo eo ihany koa zany izay zavatra izay sy eo amin'ny fitombony. Ny atidohan'ny zazakely raha mbola tsy voateraka izy dia ity atidoha voalohany sy faharoa ity ihany no tena miasa. Efa miforona ihany ny atidoha fahatelo fa saingy mbola tsy matotra, ka noho izany kely dia kely no mbola fomba fiasany amin'ny fiainana andavanandro. Ato ity atidoha iarahantsika manana amin'ny biby mampinono ity no misy indrindra ny fihetsepo na ny atao hoe émotion. Raha zohina zany dia avy amin'ity atidoha ity faharoa ity zany no mampisy an'ilay fifamatorana eo amin'ny zaza sy ny reniny. Ato koa manko no misy ny fitadidiana, ka mitadidy ny feon'ny reniny izy mitadidy ny fofon'ny reniny izy mitadidy ny fofon'ny nonony reniny izy dia avy amin'io izy no mahatsiaro hoe misy olona tia azy sy vonina hiaro azy indrindra. Zay zany le nataon'Andriamatoa Bôlby zany izay mpikaroka tamin'ny taona 1970 izy nahita an'izay zavatra zay hoe izay fifamatorana eo amin'ny zanaka sy ny reny zay no any afantaran'ny zaza fa misy mpiaro izy, raha sanatria misy loza misy olona azo ny antoka afaka manampy azy, satria tsara fantaritsika tsara fa ny zanak'olombelona tsy mitovy amin'ny zanaky ny biby mihitsy tsy afaka manao ninninna na dia mihinan-kanina azy raha vao tsy omeny reniny. Hitantsika angamba ny akoho kely indray andro dia efa mitsangana, ny saka kely koa ohatran'izay fa ny zanaky ny olombelona dia tsy afaka misakafo, tsy afaka mihetsika raha tsy volana vitsivitsy, ka noho izany tsy maintsy mila foana ny reniny izay manakaiky azy sy miaro azy. Zay zany no voalaza fa hoe attachement na fifamatorana eo amin'ny zaza zany sy ny reniny na koa eo amin'ny zaza sy ny rainy, ary azo lazaina fa mety misy olona hatramin'ny telo zany no afaka mifamatotra amin'io zaza io rehefa mbola kely izy. Dites-moi, docteur, y a-t-il une limite à cet attachement entre parents et enfants? Ny fifamatorana eo amin'ny zaza sy ny ray aman-dreny dia mandrakizay. Matoa misy ny atao hoe fifamalinana na ady na hoe ny fialan'ny zanaka ao an-tranon'ny ray aman-dreny ny tsara fantaritsika voalohany indrindra izany zavatra zany dia vokatry ny fo misy endoatra, vokatry ny tendrom-potsy mba namana, ka amin'izay fotoan'izay ny zavatra ohatran'izany tokony tsy hidiran'ny fitiavana. Maninona no tsy miverina ny zaza na mety tsy manaiky ny ray aman-dreny amin'iny fotoan'iny zany dia satria misy ny lolo-po. Ny lolo-po zany avy amin'ny ataonay dokoteran'ny adosiny saina hoe émotion, zany hoe tsisy ifandraisan'ny ny fifamatorana eo amin'ny ray aman-dreny sy zanaka le izy fa zavatra manindrona taty aoriana, dia raha ohatra ka tsy mieritreritra lalina ny tsirairay dia mety rava tanteraka ny fihavanana.
fa minoa ianareo fa noho ny asanay ary ny zavatra ataoko ohatra eto amin'ity toeranyity dia misy mihitsy ny olona izay nanary zanaka araky ny fiteny azy rehefa tonga aty milaza ny zava-misy dia mifanatona dia mifampiresaka dia milaza ny eo-pony dia hita mihitsy fa ny fitiavana tsy voakasika. Kuluanak est une émission hebdomadaire réalisée avec le concours du CDNM et du CECT Ambat-B pour nous éclairer sur le rôle des parents. Dans notre prochaine émission, nous verrons qu'est-ce qui distingue un enfant qui a grandi dans l'amour, comment élever son fils unique, est-ce que les parents aiment leurs enfants de la même manière. Si vous avez des questions ou des sujets de discussion à proposer dans l'émission, n'hésitez pas à les poster sur la page Facebook Kuluanak ou à les envoyer sur SMS au numéro affiché à l'écran.